Alleloia. De amin'ny firenena lehibe indray a rasana vavimalala no ihaonana amintsika amin'izao fotoana izao a. De faly indray ny tenako mihaona aminao eto androany a, miarabantsika tsirairay avy izay tratrantsika eto. De ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. De tonga indray fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra ny gropy a izay maharesy a. De tonga soa daholo indray tsika tsirairay avy ary de matoky sy mino fa tanan'Andriamanitra hikasika antsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity. De tonga soa ary de mahereza matoky fa raha tonga eto ianao androany de tsy ho very maina ny fotoana laninao eto a. Ary matoky fa raha tonga eto ianao androany de hivavaka no alehanao eto fa tsy hoe hanao zavatra hafa akory a na ho variana hijery fotsiny fa tena handray anjara hiaraka aminay a ao anatin'ny vavaka izay atao. Ko de tahin'Andriamanitra isika rehetra de mahereza hatramin'ny farany a de mahareta hatramin'ny farany. Hiaraka eto montsika amin'ny adiny iray sasany mahery satria androany tsika de hiditra amin'ny fitondranam-bavaka androany a. Androany de fotoana manokana hitondranam-bavaka tsy ny covid variant tsony hiandry reny efa manomboka miafaka de soratsika an'Andriamanitra fa hitondram-bavaka ihany koa tsika amin'ny amin'ny akapobeany sy zavatra tiantsika entinam-bavaka. Efa naveritsika moa zany ary natokantsika ny andro alarobia hitondrantsika am-bavaka ko de mahereza matanjaha de maharita hatramin'ny farany. Raha misy fangataham-bavaka zany de alefanareo ao amin'ny message rado Aki radio fa tsy any amin'ny Aki media na Aki radio akory a ary tsy any amin'ny mampionona ihany koa fa ato amiko fa misy ihany maromaro ihany voaray fa raha mbola misy tsy voaray a dia alefaso amin'ny rado Aki radio. Marie Jean Nitra volonté tahiny tompo manokana, Mamia, Erika Raka, Rodine Marie, Elisa Tsiala, Verselina, Preta Marie, Dinar John Riri, Ando Andry, Nambintso, Angela Io, Razoena Nathalie, Preta Marie, efa narabeko teo, Maivare, Olga Ranourso, na Angela Io, dia Azas Kapatitsy Mampionina, Zina Teoda, Tojo Mikaela, Vero Rasoa, Jotina Tafitasoa, de ao ihany koa ary anabavy Mami Jonatana, Erika, Kotri Camarade Jesosy, Yama, Felina Rakoto, Tirira Albenja, Todra Onso, Koda Leoni, Marie Gilda, Fleur, Roly Anisa, Aimé Manambotso, tonga soa daholy isika rehetra faly raha eritovy tahiny tompo. Ao ihany koa ry Frank Maro tahiny Jesosy, Rasoena Nathalie efa narabeko teo tahiny Jesosy Eliampa Eliana, Monisy Razafy Malala. Ao ihany koa ry acteur super du quotidien de tahiny tompo Andrina Suzelle, Frank Maro efa narabeko teo. De ao ihany koa Eliana de tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra izy mbola tsy voaravako teo a. Ao ihany koa ry voaravako teo ry sasany Marijo efa narabeko izy ny voalohany indrindra teto ary tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. De tonga soa faly be zay mahita anareo a, faly za manokana faly foana mahita ny anaranareo. Tsy hitako mihitsy ny loha izy antseto satria variana mijery anareo izay eto a ary de hifaliko be mihitsy mahita anareo a izay eto etsika vavaka izay mety mbola tsy tafiditra any ambadimbadika any a ao tafiditra soamatsara de tahin'Andriamanitra marita hatramin'ny farany. Eno hiritsika eny vavaka tsika zany hitondra ten'Andriamanitra eto ifampahery aminareo androany a. De rehefa avy eo a tapitra ny toroteny a de hiditra eto a raha mampionona iaraka amiko a hitondra mbavaka tahaka ny mahazatra. Halleloia. Mahafinaritra ny valim-bavaka, misy mandray valim-bavaka ianareo a misaotra amin'ny fijona vavombela zay voaray a tsika nefa de efa hisaorantsika n'Andriamanitra foana reny fa fotoanantsika fohy a de hisaorantsika n'Andriamanitra ny valim-bavaka zay efa azo fa tsy tsisy fijona vavombelona koa de eritreretintsika hoe tsisy vavaka valy fa tena misy valim-bavaka eto a. Tsara fantatsika tsy mbola nisy maty zay rehetra nentsika am-bavaka tao anatin'ireny aretina namely mafy reny. Zafady tompoko zafady indrindra tompoko tsy mbola nisy maty a tahin'Andriamanitra daholo a. Sitrana betsaka no ny tahin'Andriamanitra
misy efa tany amin'ny hôpitaly, tany amin'ny CTC, tany amin'ny toerana maro isan-karazany, misy efa atteint 50% an'ny poumon sy ny sisa tsy ho voatanisa, tsy publicité ny ataontsika eto fa omentsika kosa voninahitra Andriamanitra dia matokontsika fa voarainy fisaorana zay efa nataontsika Côte-d'Aléonie ka tahaka malala razana Monika Vatsoraja fahombiazana fitahiana tahiny tompo Bekiroland kambana Rantamalala tonga soa Frank Maro mahereza daholo tsika tsirairay nao tsika ivavaka ho an'ny zao fandarantsika zao ko androany tsika de manana ny anavavintsika rasoenena Natalie izy no hitondratsika anaty vavaka fanomboana amin'ity androany ity tahiny tompo Vatsoraja sy Rantanirina Charline zay vao niditra amin'izao fotoana zao de zao aloha hitondra vavaka zao fotoana zao tsika aperakitsika eo ampilatan'Andriamanitra verinetitsika rehefa aveo tahiny tompo ranabavy Natalia anao ny fitenenana mahereza alleloia ranabavy Natalia afaka miteny anao asoalohary kevetivetsika azafady tawary de tahiny tompo sika rehetra iarevavaka ratsika Andriamanitra mbola misaotra anao izay Andriamanitra amin'izao fotoana nomenao anay izao isorako etanatrehanao izany Andriamanitra tsy ny herinay no nanotanteraka izany fa ny sitraponao Jesosy ary niangatahako aminao amin'izao fotoana zao de hifanatrika eto amin'izao vafoka fiambenina zao Jesosy ary engane Jesosy de izay miatrika eto na de tsy izay miatrika eto Jesosy de samba hazo ny anjarany tsirairay aby izahay araka sy ny fanahinao masina neny fonay Andriamanitra mba andray ny teninao masina ary ny sofinay koa Jesosy engane tsy hiheny fotsiny fa mba ho latsaka tamponay zay teny entiny mpanomponao eto Andriamanitra ary izay tondra zany teny zany ao ny amelabelitra ao ny vafoka ho an'ny firenena ianao any mikasiky ny lelan'izy re fanahy masina ny mikasiky ny lelan'izy re Jesosy mba hampitany izy re zany teny zany misaotra anao Andriamanitra maro koa Jesosy zay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tamin'ny tontolo andro iny ifonako etanatrehanao zany Andriamanitra mamela ny elokay mamindrafo aminay amin'izao fotoana zao ary ao koa Jesosy mbola maro be ny tian'ny teninao nefa mbola mpisanany mbola mpiasana Jesosy ianao any havita faingana zany asa zany afianganany Andriamanitra ny diany mba ho tonga eto amin'izao fotoana zao ary ny connexion anay ko Andriamanitra rakofo ny fanahinao masina ny devily sy ny satana de tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa torony ranao masina amin'izao fotoana zao de voninahitra de ho anao ririana Andriamanitra alleluia amen alleluia isaorantsika n'Andriamanitra misaotra betsaka ny ranabavitsika Natalia lasoerinena Natalia izay nitondratsika eto anatin'ny tenin'Andriamanitra vavaka fanomboana tamin'ity androany ity de hotahin'Andriamanitra ny anao de maefa be amin'ny asan'ny tompo de hotahin'Andriamanitra anao sy ny ankonanao Noely Fantoa tonga soa de Rodine Marie fanarabaiko teo Mavaltina Emera Blitina tonga soa daholo isika rehetrarehetra daholo aloha tsika eno hira anankiray tsika de ao anatin'ny tery ity tsika iomankomana hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra nisany izy nareo tonga eto androany hitondranambavaka anareo mino fa misy olona eto mba tafiditra eto any ny olona hoentina mbavaka nefa raha tsy tafiditra etiko izy de nareo solotenany izay nangatabavaka no efa eto dia totratsika rehetra tery ity de tsara fantatrareo fa raha androany nareo tiana Rakotoary Zakay any le acteur io ny acteur super du quotidien io dia tiana Rakotoary Zakay any izy io acteur izy zany actrice izy zany alleluia soa meva Elisa Tsiala tahiny tompo nahoary hiditra am'ty hiritsika trefitsika eno tenin'Andriamanitra daloha mba hifampitory fitia dao mba tena tsy vo zaraiko aminao androany ny tena fitiavan'Andriamanitra fa ianao io de tena tian'Andriamanitra
ilay fitiavan'Andriamanitra na fon'ny zanany ho antsika tsirairay avy. Tianao Jesosy a, halleloia, amen. Zay milaza mahalala ny fitia no avy mahafantatra toko vare fa tsy misy afa-tsy ny fitia no afa manovy ty fiainanty manao zay milaza mahalala ny fitia avy mahafantatra toko vare fa tsy misy afa-tsy ny fitia no afa manovy ty fiainanty delay fitia delay fitia delay fitia namozany ainisy tompo Katsinisitie, oh, katsinisitie, oh, afatsana fulian wantiani. Deleftie, oh, deleftie, oh, deleftina muzanya nistugu. Katsinisitie, oh, katsinisitie, oh. Sai mafurian wantiani rayo misotra amin'ny fitiavanao anay misotra amin'ny famiraponao aminay nomenao ny zanakao lahy tokany Je Jesosy Kristy mba tsy mivery zay rehetra minanao fa anana fiainana mandrakizay misotra rayo misotra rayo misotra rayo zay milaza mahalala ny fitia no avy mahafantatra toko vare fa tsy misy afa-tsy ny fitia no afa manovy ty fiainanty manao zay milaza mahalala ny fitia avy mahafantatra toko vare fa tsy misy afa-tsy ny fitia no afa manovy ty fiainanty delay fitia delay fitia delay fitia namozany ainisy tompo Katsinisitie, oh, katsinisitie, oh, afatsana fulian wantiani. Delay fitia, oh, delay fitia, oh, delay fitia namozany ainisy tompo. Katsinisitie, oh, katsinisitie, oh, afatsana fulian wantiani
mafony aino antsiany. Alleloia. Zany ny fitiavany, zany ry havana malala. Raha mantaniny ateo fity dia ny anotokana fitiavana tena marina sady fitiavana tena tsy azo ny salasalana dia ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Porofo mivaingana nomeny atsika mihitsy ny Jesosy ary Jesosy koa tia atsika dia ny ainy mihitsy no nafony ao atsika. Alleloia. Dia mahereza hitahin'Andriamanitra. Hitako teo Laurence Rakotoarisoa, hitako teo Ansel Linda, hitako teo misy moa any ambonimbony teo hitody Raonisoa, dia nisy anankiray Lantonirina, nisy Sendra Betsy, izay mbola tsy voaravako dia tonga soanareo tao anatin'ny irinareo niditra dia tsy hitako ny anaranareo fa dia tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. Alleloia. Hitravatra any amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika androany moa tsika dia fotoana fitorantsika mivavaka androany. Valence Exasia tonga soa ihany koa ianao. Tonga amin'ny fotoana fitorana mivavaka moa tsika androany. Maromaro ihany ny fitorana mivavaka izay voaray fangataham-bavaka dia misaotra lavabe zany ny toriteny fa mbola hitondram-bavaka isika androany. Alleloia. Dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra hatrany ary tsika ao amin'ny Joba. Joba toko 4:10 no jerentsika androany. Zafondrasoa no mena zanahary fa albe moa hitanao tafiditra eto dia maharetatra amin'ny farany. Alleloia. Tahiny Jesosy ianao. Joba toko 4:17 no vakiko aminao androany. Joba toko 4:17 mivakiko izao minaran'i Jesosy. Efa voahisy tombo-kase ny kitapo misy ny fahadisoako ary voazaitranao ny heloko. Alleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ndao vakiko misy ke Joba toko 4:9 sy 17. Joba toko 4:9 sy 17 manao hoe fa ankehitriny manisany diako ianao, tsy mitsikilo ny fahotako va ianao? Efa voahisy tombo-kase ny kitapo misy ny fahadisoako ary voazaitranao ny heloko. Alleloia. Voahisy tombo-kase. Rehefa zavatra asiana tombo-kase dia zavatra tsy tiana hiva na hoe vahana ihany fa tsy misy mahazo mamany io meloa. Rehefa manao an'ireny appel d'offre ireny tsika dia misy an'ilay offre anao iny. Ohatra misy zavatra tolo-bidy dia manome ny vidiny, manolotra vidy ianao ny zavatra izay amidinao dia ataonao izay prix tsy mahafaty antoka anao. Ary rehefa atao ilay izy anatin'ny varotana iny dia tombohana tombo-kase izy iny, tombohana amin'ny sira le dorany ireny dia apetraka dia tsy azo vahana io raha tsy amin'ny fotoana ilay namama azy. Ary izay soratanao tao dia voasoratra tao. Tsy hoe misy tômôbilina za moa ny asanay taloha, za dia mpikarakara resaka appel d'offre mihitsy ny asako taloha amin'ny toeram-piasana nisy dia ianao mila tandrina tsara ianao satria ny tanjona ao dia sady mba ahazahoanao tombony no mba hahatonga anao mba ambany indrindra ny prix anao dia afaka ianao no maharesy anatin'ny appel d'offre. Izay ny appel d'offre amin'ny torobidy. Ny dikan'iny rehefa nasiana n'iny sira iny izy nasiana n'iny tombo-kase iny dia tsy azonao, izay voasoratra dia voasoratra ary tsy azonao ovaina intsony iny. Raha lafo no nataonao tao dia lafo zany, mora dia mora zany. Tombo-kase natao teo amin'ny fasan'i Jesosy mba hahatonga an'io tsy afaka hetsika. Rehefa manana ny compteur ny jirontsika, compteur an-dranontsika misy an'iny plan iny, tsy azonao atao manapaka an'iny
tratra ny sazy ianao raha manapaka niny plan mipetraka amin'ny compteur-njiro sy compteur-ny rano reny zany karazana hoe tombo kase daholo reny vo isy tombo kase tsy azo voaina vo mikisaka iny a ohatra hoe misy tombo kase zany am'le valoboka mivoainao iny de mikisaka tsy miona ntsony iny le tombo kase iny a de tsy mety tsy azo atao. Alleloia. Ny zavatra sina tombo kase de zavatra mihidy ary tsy vahana intsony. Alleloia. Raha tsy amin'ny fotoana tokony hamahana azy avy amin'ny olona tokony hamaha azy. Fa ny zavatra mahafinaritra tamin'ny Joba de zao napisy toky any Joba. Nanana fahadisoana izy. Tsika rehetrarehetra nanana fahadisoana, nanana zavatra natonga antsika tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny indro ny fahotanareo ny ten'Andriamanitra no eloka mampisaraka aminareo. Ary rehefa mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny elokontsika, rehefa manoty tsika de zay rehetra nanota tao amin'ny baiboly de tafasaraka tamin'Andriamanitra. Mandra-pahatonga ny fotoana anankiray amafan'Andriamanitra ny fahotana iny, anadinoan'Andriamanitra ny fahotana iny de mbola mitambesatra amin'ilay olona le fahotana. Joba ry havana de nandalo ady mafy. Ary raha jerena atao jeritodika, atao tazan-davitra ny fiainan'ny Joba de fiainana olom-bohozana. Raha ny resaka tamina olona anankiray de nanazava taminy ny atao hoe iny atao hoe fiainana voahozana. Ny atao hoe fiainana misy ozina, fiainana voahozana de taro hoe fiainana tena tsisy andro miratra. Rehefa tena ataonao continue ny fiainanao ny fiainanao de tena jerenao fa tena tsisy ininana nafinaritra kena ray ary. Mety faly kely ianao mandritra ny ao anatin'ny herinandro, ray andro ianao ny faly, fa ny herinandro ianao mijaly, oro, mitomany, mangirifiry. Ny zavatra zay ataonao tsisy mandroso, tsisy mety. Miakatra kely de mianjera, mambony kely, misonitra kely de mianjera. Ary ny zavatra rehetra manodidina anao de tsisy manana fieritreritry ny amin'ny fifalinanao. Ary misy fiainan'olona voahozina de tsy mety mahita masoandro. Ny ozina de avy amin'ny fahotana, atao tany aloha tany. Ny fahotana ry havana de mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. Ny fahotana io ao amin'ny fotoana raha tsy miala amin'ny fahotana tsika de tena fahafatesana tokoa ny tambiny ota ary fahafatesana mandrakizay. Saingy mahafinaritra amin'Andriamanitra de zao tsy hahavelan'Andriamanitra isika miaraka amin'ny fahotantsika ka fahotana firy taonina no entintsika tsangany eo anoloan'Andriamanitra amin'ny fotoana isehontsika miona, isehontsika eo anatry an'Andriamanitra. Tena Andriamanitra de milaza miomana eo amin'Andriamanitra. Efa eo amin'Andriamanitra tsika de io tombo kase io Andriamanitra manana lakile ny tombo kase io. Hoy tena Andriamanitra efa voaisy tombo kase ny kitapo misy mifatsoko ary voazaitranao ny eloko. Voazaitra. Misy namako zay taloha mampiomehy anay. Zay zany taloha tany amin'ny anatra taloha de misy namanay zay mampahory mihitsy fa raha voahita manam-bola ianao de alainy akitsy rano zao fotsiny ny volanao de afenina ny anay ny vola. Misy namanay zay rafidy, tsy haiko raha mbola any rafidy zany, mbola kely zany, mbola tanora, mbola tenany zany de fa foka zava-mahadomelina de natahorana mihitsy zany tao am-pianaranay. De raha mifanena amin'izany mangingina anao de endahany kely mihitsy ohatrany hoe endahany jereny zavatra tsaratsara aminao sy mpanendaka.
misy namana izy nampime mandeha miaratra zay izy a de misy vola 20 ato anaty paosiny ato anaty paosiny vola 20 fa zairiny le izy misy zaitra manodidina le 20 de hitanao io misy 20 fa voazaitra iny gotehany a fa zairiny zany hoe na izy ary tsy afaka hakan'io de tsy mihinana gote zany izy tsy haiko zay fomba ataony fa ny zairiny nanodidina le 20 tsy afaka miala eo fa na rafidy ary tsy nahazo an'le vola satria rafidy tsy nanalana an'le zaitra io ino 20 io paosina tablier reny tao ananisana tam'izany de eto misy vola 20 tam'izany voavoaka le vola 20 le misy rirarirany reny de zairiny anazy anaty andrano de zairiny ka efa mafy ny ady lasan-drafidy de zairiny le izy fa Andriamanitra koa teto ry havana de manjaitra ny fahotantsika zany hoe idina le izy a de zairina de mikobonao le izy ny olona anankiray mibebaka de iny fahotantsika iny a tsy hita lasa nanjavony fa ao iny tsisy na de ray aza ka tsy tadidin'Andriamanitra reny fa Andriamanitra miteny tsy ho tsarovako intsony milendalenda mihitsy rafidy misy anarana misy moa hoe rafidy mpifoka rongony zay ny surnom rafidy molo izy izy ny olona tam'izany tsisy nalalan'izany tao aminay ta tsy haiko na mbola velona any izy de saky any mantsy zay mpiara-mianatra tamin'ilay ratsiratsy vehivavy zay fa zao ny fahotantsika tsy makaiza akory ny zahatrehetra nataontsika tsisy ny afina tamin'Andriamanitra fa ny fifalian'ny Joba teto de zao Joba nanota taloha fa ny fahitany Joba ny fahotany de niraisin'Andriamanitra de natao tanaty kitapo de nasiana tombo-kase tsisy mahazo mamoana intsony na ny devolera tsy mahazo mamoana io ka manameloka anazy na ne matsindra tsy vita tombo-kase de voavoan'ny devolisana de nao mba mivavakina de voainkely ianao ary de jerena ao anatin'ny kitapo ianao ary jerety nataony ianao olona mpijangajanga taloha de idinikely ndray de ianao mpivavana de tsisy miditra am'sainao fa tena manamelo teny mitsangajanga mony ten'Andriamanitra asana mba hitanao aentina mba tsy hitanao mivavaka kely indray anao ka tsisy tombo-kase de soka fa ny devoly kely indray rapitso maraina ianao ary nangala-boly de vavaka indray anao de efa mitambesatra ao ty sady tena nangala-boly de ho hitako ve Andriamanitra za ve te hitan'Andriamanitra Sandra Obentso Lova Maridia tonga sonareo miravavy fa ny nafinaritra de zao nalain'Andriamanitra reny fahotany reny de nataony tao anaty kitapo ny fahadisoantsika rehetrarehetra rehefa nibebaka tsika rehefa vita batisy tsika ny fahadisoantsika rehetrarehetra de nalefan'Andriamanitra anaty kitapo anankiray de ny zairiny halleloia tsisy sady nasiany tombo-kase noho ny zairiny ao iny mikobonao iny tsisy mahazo manao ninina amin'iny tsisy mahazo manameloka anao amin'iny halleloia ninona fahotako na inona fahotako efa ny zairin'Andriamanitra zany vavao mampalomeko anao androany rehefa mandray an' Jesosy ianao ny bebaka marina tokoa ianao halleloia nandalo batisan'ny fibebahana ianao halleloia ary tsika zao amin'ny alahado avy zao de andray batisan'ny fanahy masina pentecoste halleloia aty aminay dao moa ianao pentecoste zay ny akabetsahany betsaka ihany no tsy tonga fa betsaka koa no avy amin'ny groupe zay maresy ho avy aty aminay andefasanay sara eo ihany nareo halleloia de ao amin'ny efitrano ambony takany tamin'ny andron'ny mpianatra mbola misy zoma ihany nefitsika amin'io fa zao amin'ny fotoantsika mibebaka ny fahotantsika na lefa tao anaty kitapo
de ny kobonina de ny zairina de tsy ho tsarovana itsony zany hoe tadidin'andriamanitra olo ten'andriamanitra hoe ankehitriny de manisany diako ianao tsy mitsikilo fahotako fa ianao zany hoe tiana tenena amin'ity de zao tsisy miafina amin'andriamanitra de zavatra zay nale atsika fa andriamanitra mihitsiny halleloia andriamanitra mihitsiny a no vonina anjaitra ny fahotantsika salotiny jesosy hoy jesosy hoe rehefa nisy lehilahy anankiray a nositranin jesosy any amin'ny jaona toko fadimy any ine jerikely ten'andriamanitra sika misy lehilahy anankiray nisy lehilahy anankiray nisotraniny teo am'fariany Betesda ary rehefa nisotraniny io lehilahy io nanrary nandritra amin'ny 8 taona teo alohany fariany Betesda de rehefa sitrany lehilahy io de nandeha nitsanga io lehilahy io betany fandrinany de sitrana ara-dalàna de lasa izy nandeha fa 9:20 rehefa afaka zany de hitan'i Jesosy teo akanjan'ny tempoly raha lehilahy nafinaritra aloha halleloia fa ity lehilahy ty vao sitrana avy teo 9 taona teo fariany Betesda zany hoe 9 taona teo anoloan'ny oziny niaina tamina farariana tamina tamin'ny fiainana tsy nety sy ny sisa sy ny sisa tsy afaka nanao na inona na inona ity lehilahy ty zafady ny toerana nalehany voalohany taiza tany amin'ny tempoly za mino fa raha misy olona ho sitrana eto androany ivany olona engany eny toerana ahitany Jesosy anao eo akanjan'ny tempoly taka an'ity lehilahy ty ilay tsy nafantatra hoe eo amin'nkianjan'ny tempoly Jesosy fa fantany fotsiny fa tokony eo izy raha 9 taona be ravany anao teo anoloan'ny fariany Betesda tsisy nizanizana nampy anao nalemby tsy afanetsika de nandalo Jesosy de nanasitranao tao anatin'ny indray mpimaso inona ny ataonao raha miala eo ianao ity lehilahy ty nandeha nanome vonahitra andrainy Jesosy izy halleloia nandeha nanome vonahitra an'andriamanitra izy za mino fa narehetrarehetra sao niangiravina ambony ny finoko aminareo betsaka ny fangatambavaka mialatsiny betsaka ny fangatambavaka hoe fa efa amin'ny akapobeany efa samy hafa ny fangatambavaka tsy covid variant tsony ny akabetsahany fa tokony meko anareo raha hivavaka amin'ny finoantsika androany tsy misy mirahatendra ireo naray ary ianareo mety tsy ho hita le mba amin'ny mesazy anay ijorovavibe le zao le izy fa ny zavatra fantare toky ty anatinay nizy nareo nanoratra teo voaray eo daholo mesazy nareo de tsisy koa am'ireo na de ray azy ka tsy valy alleloia tsy misy zany ny finoana atao anatintsika zany fa mifantaniana petrako de zao miala aveo ny hoe de ho aiza hoy zany hoe tsy hitako zay ale mandehana amina lehan'ity lehilahy 9 taona ity narary tsy afanetsika raha olo kafy io mety nandeha tany amin'ny boîte de nuit izy mety nandeha tany amin'ny famadiany izy tsy fantatra avy zay toerana nalehany fa ity lehilahy ty le avy namalala teo akanjan'ny tempoly nahitany Jesosy azy ary ozy Jesosy rehefa nahita azy indro efa sitrany ianao indro efa sitrany ianao aza manota itsony aza manota itsony fa ndrao anjoanao izay ratsy noho teo Jesosy de farak'izay olona sarotiny amin'ny olona zay nanota de nafana ny fahotany de vokatry ny famelan-keloka zay azony mety sitrana amin'ny aretina mety ny vany olana mety voafafa ny trosa mety nahita hoanina mety tsy maty am' Jesosy zany lôzika tsy misy olona tafaray amin'andriamanitra ka tsy mahazo fahasoavana
andriamanitra ngerana fahasoavany tsy misy olona tafaray amin'andriamanitra ka tsy mahazo valim-bavaka zany andriamanitra ngerana valim-bavaka halleloia fa ny mahasarotiny an' Jesosy de zao ny aorinany ny valim-bavaka io azo io halleloia ny valim-bavaka io azo io manana finoana manana ny finoana nananay fa ny anay misy fotoana na mesazy tonga fotsiny ary misy fotoana iny ambony tomobily na ny ampiasana ohatra eny ampiasana eny misy mesazy miditra de tombavaka maika be fa misy an'izao zao ny tenainiko andriamanitra fantatro tsara fa tsisy fotoana zao de zao ivavahana fa fantatro fa zay mesazy miditra ao telefoniko fa tsofiko rano ohatrany foana Jesosy zay fangataham-bavaka miditra ao Jesosy fantatro fa renao ary fantatro fa hovalinao zay ny finoana niza ninona fangataham-bavaka tonga ao na etiko ambavaka adiny ray zany na etiko ambavaka 30 minitra zany na etiko ambavaka 10 minitra de tsotra ny mivaly io mivay io olana io mivay io fa fantanina miperaka de zao voaizy ianao rehefa ao arinan'ny famarina vavaka voaizy arinany ataonao arinan'izay ity latitany Jesosy teny amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy bravo halleloia tsara be anao tonga aty za koa mitenanao sitranao manompo rany de aiza nahitananao kianjan'ny tempoly ndao hanompo an'Andriamanitra de Jesosy hoe bravo halleloia za koa mitenanao hoe bravo fa ao arinan'izay aza manota itsony ny olona anankiray zany nahazo valim-bavaka sitrana tamin'ny aretina Jesosy mihitsy no miteny aza manota itsony rehefa sitrana am'izao ianao aza manota itsony rehefa mivaha am'izao ny olanao aza manota itsony raha mody am'izao ny vadinao aza manota itsony raha voafafa nitrosanao fa ndrao ny tenin'Andriamanitra ndrao anjoanao zay ratsy no ny teo aloha ndrao anjoanao ratsy no teo aloha zany hoe raha olana efatra ny teo tamin'io ka miverina manoty ianao de tsy efatra tsy no tonga eo ary tsy telo fa ratsy no teo aloha rehefa misy olona de livrena anao tonga atsika zay revana rehefa midelivre olona de zao miresaka tsara aloha halleloia miresaka tsara aloha za andalo délivrance de miresaka tsara aloha eny ary ho délivrena ianao zany ny ilanatsika anao délivrance fa izao ny olona délivrena tao fandarina andramaka izao de olona vonina miala amin'ny ratsy fanao délivrena ianao de toky ianao de lasa mivavaka ohatrany an'io satria raha ohatra anao tsy ohatra anao délivrena de avy eo anao hiverina amin'ny ratsy fataonao ny fahotana falehanao de tsotra fotsiny zavatra maromaro no mitranga ny nanao délivrance reraka fotsiny mandreraka ireo nanao délivrance mandreraka misy fotoana rehefa ianao reto farifariko eo de tadiofa avy nanao délivrance zay za rehefa tsotra zany fa ohatra somary revana manatra avy nanao délivrance zay te manao délivrance tena mandany hery ary za matetika rehefa manao délivrance de ny alin'iny manofo ratsy manofo miady amin'ny devoly tsy maninona devoly tena tsy faly satria ny olo iny afaka de manao contre-attaque aty amiko izy tona farengerena aty amiko izy za koa efa zatra an'izany za efa fantatro efa manao délivrena hoe olona ohatra hoe olona tena voafatatra mihitsy ny afaka adélivrena afaka de de misy an'izay contre-attaque zay za miady amin'ny devoly tsy faly no sifera raha voatra zany nareo hoe délivrena nefa nareo avy eo rapitso afaka pisy de anota ihany za aloha tena sarotiny ahako zao tsy midélivre zany tsondra olona mbola tsy vonany androso za reraka ray zay ianareo tena verimaina fotsiny na fivadikanina na ny zavatra nataonareo ary ny tena zava-doza de zao avy fitoeny no ny teo aloha ngerevany
raha voalasa le devolina de mandeha izy loha karaha vo tsy miambontsika ozy jesosy de hitany fa tsisy mipetraka ny trano mbola malalaka azo lidirana de miantso namana izy o izy jesosy anankifito de miditra ao am'le olona ndray ratsy noho ny teo aloha raha ohatra zany ohatra fotsiny misotro labera ray isan'andro ianao zay za de livreo fa tena tsy tiako tsony ty laberité de nefa naveonao tsy niambona de tadidio labera fito am'izay nareo za efa mifoka sigara taloha de fantatro tsara fa raha ray pakeny laniko taloha isan'andro de niala sigara de mety mavita tena miafy be mihitsy de tsy mifoka sigara eo amin'ny herinandro na roa andro za efa navita tsy nifoka sigara telo volana fa tafaverina ihany fa miverina aveo tsy ray paquet tsony isan'andro ray paquet sy tapany de tsy tiany jesosy ty lehilahy ty a inge tsy olana an jesosy nge jesosy foana manasitrana olona hafa ndray izy fa mampalelo an jesosy mahita nyty olo te vo amparlasia vala amby 30 taona teo anoloany io rano Betesda io de mba ampitombo io fito ery avana vala amby 30 taona na hoe ampitombo io fito le paralysisa teo izy mbola afaka ny saina mbola afaka miatsika kely fa ampitombo io fito hoe zany horatsy a anohatran'le olona hitako aty akaikinay sady izy efa sady eo ambony fauteuil roulant de izy a feno zavatra be deabe ohatrany hoe sady tsy mahay miteny tena varina be mety azany olona teny zay mijaly zany raha olona misy tsy resaka covid fa izy mihitsy misy fahasamponana de misy miaina amina zavatra de sady tsy maheno sady efa tsy afaka mandeha tsy afaka miaina tsara tsy miteny tsy maheno tsy fantatro tsony zay fiainazany olo zany tena ho zay jesosy a saotranao a ohatr' zao avy fito eny ary jesosy sarotiny de ozy jesosy aza manota tsony a fa ndrao anjoanao ny ratson'ozy teo roa nisy ale vehivavy fantatsika tsara le vavy tratra ny jangajanga sika antoran'olona vata any am'janao toko fahavalo zao ny tenen'i jesosy rehefa alohan'ny isarahany vehivavy io zany neky any vonoan'ny olona de tsy mivonoan'ny olona satria jesosy ntena zay tsy nota taminareo no kitora-bato azy lasa taon'ny olona nandeha satria jesosy matsy mafantatra jesosy tsy azo andaingana raha olona no tena zay zay tsy nota taminareo de nitorahan'olona vatany hoe izy any nanota savoary ana nanota fa jesosy mahita ny miafina rehetra de zao ny tenenina any am'diny faraika amby folo ary hoy izy taminy any amy jaona toko valo andiny faraika amby folo hoy jesosy tany andiny fafolo i rehefa nitsaka jesosy de nantany raha vehivavy aiza izy ireny tsy isy nanameloko anao fa ary hoy izy tsy misy tompo de hoy jesosy taminy za koa tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao aza manota itsongy am'izao sisa zao zany hoe manomboka eto tsy manomboka amin'ny herinandro hoe ny ala toky ianao a de afaka toky ianao a de manao arozazy kely faly satria afaka tamin'ny toka de manao arozazy kely manao arozazy kely mifandombera satria afaka toka de eo ihany eo fa manomboka eo manomboka teo am'le fotoana tsy nitoraham-bato anao afaka tamin'iny ianao mandehana am'izay tsy ho voatora-bato tsony ianao fa am'izao sisa zao aza manota itsony ravana jesosy ny teny tsy jesosy fa i joba ny teny efa vo izy tomboka sainy kitapo misy ny fahotana misy ny fahadisoko rehetra ary efa voasaitra an'Andriamanitra ny eloko de lamina i joba laminy joba hoy izy ny boky any amin'ny Osea toko 12 any voafe ny eloko Efraima ary voatahiry ny fahotany voafe zany hoe voafe an'Andriamanitra fehezin'Andriamanitra ohatr'izao ny fahotana ary notahiry voatahiry zany hoe voatahiry zany a anaty vatatsika any misy tahiry misy zahatra ny tahirizina any ny azo cahier akozy ianao a cahier ako tamin'iza maternel jardin d'enfant mbola any mbola misy asa tanako any tamin'izany
voatahiry zany hoe any amin'ny farany ambany any tsy mijery ny isan'andro tsony fa ao fotsiny iny. Alleluia. Tsy mba tianao veravana zany hoe ianao zay rehetra vitanao za anisan'ny fahasambarana tena nyraisiko mieritreritra an'izany hoe ny zavatra rehetra nataoko ratsy rehetra tsisy tadidina andreto tsisy tsarovana ntsony ny fafana nisy boky be tabe ndrovitina teo amin'ny fiainana nataoko tany aloha tany gomina zany ny fahasambarana za isaka mieritreritra hoe za mivavaka tiakany a tahin'Andriamanitra tiakany a sy ny sisa fa ny tena fifaliako indrindra. Alleluia. De mieritreritra hoe reny zavatra rehetra nataoko taloha reny. Alleluia. Reny zavatra rehetra nataoko taloha reny tsisy tsarovana ntsony. Natao tao anaty kitapo reny nasiana tombo-kase ary nozairina ary tsy tiako hifongatra ntsony reny, tsy tiako hiseho ntsony reny satria raha niditrako taloha no miverina amin'ny fitoendry totakely aho safady totakely aho ary tsy haiko ntsony zay farako. Maninona misy olona samy miverina fahotany taloha. Ianao ngeravana teneniko anao tsika rehefa voaisy tombo-kase ny kitapo misy ny fahadisoantsika zaoko jerinao tsara fa raha mijery vaovao nge tsika zao hoe ohatra mamofofofona ady lehibe fahatelo nge zao fiainatsika zao mamofofofona ady lehibe fahatelo nge fiainatsika io so de verinao fa ao anatin'ny fotoana fohy tsy resaka be raikitra io ady lehibe fahatelo. De vitanao zany maizina ty zao tontolo zao ty misy zavatra tapaka tsy fandraisana ntsony tsy haiko ny eritreretana an'izany fa za de zao resaka izay mivady tamin'ny malisa androany hoe ho avy ny 3e guerre mondiale zao teleretra zao tena atao tonga aingany zany fa tena leo be eto zay makaleo nge rava reto am'zao tontolo zao ty makaleo zay tsy hoe olona mijaly fa dirano nankaverina hoe te hamono tena fa tsisy maminy eto tsy mahatamana eto ry amana za io tsy hoe olona mijaly ka fa diranovana ka tsisy hoanina na hoe fatorany trosaka te hamoy fo tsy any le resaka. Men'Andriamanitra fiadanam-po filaminantsaina fahasoavana sy fifaliana ary fahasalamana sy fitahiana za hitanao io fa tsy mahatamana eto. De aloha zany tonga mihitsy le 3e guerre mondiale le de nyzao ihany koa ny fahotako natao tanaty kitapo de nyzairina de tsy hitsarana anatsony iny ny ataoko sisanandro de ny mitahiry an'iny mba voazaitra mitahiry an'iny mba ho voazaitra. Alleluia. Ny fandehananao ny fahamarinana ny fandehananao ny fahamasinana ny fitandremanao ny tenanao fitandremanao ny akanjonao tsy ho voaloto de mitazona ny kitapo misy ny fahadisoanao sy ny fahotanao voazaitra mandray voazaitra foana de tsisy afaka mamaniny devoly tsy mahazo mamaniny raha mbola tsy manoto ianao. Tsika afaka tezitra ao tsika afaka mampiakapeo fa Jesosy ny teny tezeraka aza manoto oka tsy tsika mihitsy hoe tezitra ka sanatria miteniteny foana miteny ratsy tsia ary raha ohatra ary avavy ny feonao dana mibebaka aloha sao ny ohatra ny zavatra ny teneninao. Alleluia. Mahakaleo eto re nijerynareo tsara raha mahatonga le izy hoe mahakaleo eto tahin'Andriamanitra ianao de marefo anao ny havanao ny namanao misy olana eto ambavaka fa ohatra zao hitanao tsisy zavatra ndraindray ianao mihitsy mandalo ady misy ataka mahazo anao voahenjika ianao mitory tena anao voahenjika tsy mitory tena
tsy hita mitory-tena ianao a zany ve mba mivavaka miova fony nefa atao tsy hitako mitory-tena ianao voahenjika manampy olona ianao voahenjika tsy manampy olona ianao ty tena de voahenjika de makaleo ny eto de eto am'ty tany ty zany a zavatra tsy haiko e tsy haiko nareo inavo zavatra mbola tena akoatra ny asa fanompona vao mala resaka taman'olo hoe ny ao ty asan'Andriamanitra ataoko ty ity fifaliako ty fandarina ramoka izao vavaka fiaingo fifaliana mivady io raha teo kely tsika io asan'Andriamanitra fifalinay io ny fifalinay izy ny akoatran'io tsy de misy firy voky ianao de masika de tsy hitanao de inona de fa zao ny fifaliany Joba de zao anaty ady izy ny teny an'io a fa natonga any amy Joba navelombelona ny fanahy natonga azy tsy kivy de zao fotsiny ty zavatra mahazo anaty a tsy kapoka ity satria manino ny amin'ny fahotako ny fahadisoko efa anaty kitapo ary efa misy tombo-kase efa voazaitra ny eloko fa zo zavatra lalovako zao a zavatra lalovako a ataon'Andriamanitra lalovako izahana ny finoako sisa mampilamintsaina nge ravana anao rehefa hoe mandalo ady de nefa fantatra hoe tsy fahotany ty de ieretanao io satria zao aizao zao fotsiny eo antsainao tsy maintsy tapitry ty na inona na inona ary mivoaka avy eto tsy maintsy mahery ary tsy mandoro anaty ty lafaoro ty fa mivoaka avy eto tsy maintsy misy voninahitra miseho amin'ny fiainako haleloia rehefa fantatritsika fa tsy nanota isika fa raha vao fangaro fahotany ka misy zavatra mahazo anao eo am'izay ianao fa tena inony ty misy olona ngeravana efa hita zao hoe ahitsin'Andriamanitra amin'ny fahotana fa izy mbola mieritrany hoe fizany toetry io hoe fitsapana ka ianao nge tsy zan'Andriamanitra toetra efa hitan'Andriamanitra ny toetrany hoe avy nanota ianao hoe efa fanitsian'Andriamanitra ndray io ary io de tsy mitsahatra mandrapahitan'ny olona anankiray hoe ahitsin'Andriamanitra izy ka mibebaka amin'ny tery de tery ny fotoana am'izao raha nampaverika sady mandeha ny fotoana am'izao a tsisy inona vitanao anatin'ny ray andro so ihany fa tiany misy zavatra vitatsika isan-kalina zao nge ravana malala eto am'ty zao tontolo zao ty a be de be ny olona mieritreritra hoe efa mandalo ady a de mivavaka de rehefa mivavaka de mivaly mivavaka de azo mivaly mivavaka de milamina am'izay diso be anao tady dio ry havana fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra mamaky loha saliko ny fahafatesana anao misy loza fa loza mitatao andro aman'alina ny fiainantsika eto am'ty zao tontolo zao ty ny zanak'Israely rehefa nandeha namaky ny ranomasina mena de zao ny zavatra nitranga tsy hoe nataon'Andriamanitra tsisy ranomasina tsoa mihitsy tefa tonga de tora-pasika tsy zany fa teo ihany le ranomasina lasa rindrina anankiroa zany hoe mandeha eo anoloana eo anelina rindrina ny elakelatrano zany a fa ranomasina ny rindrina anankiroa ianao hoe mieritreritra tsy fitaitainana zany ianao hoe de tsy mieritreritra hoe zanak'Israely de nitaitaina tam'zany hoe raha ao anatin'ny ray mpimaso moa mirodany ty ranomasina ty ahoana ny ale anahoana raha zao no mity tampoka ty ko satria eo le iziko fa tsy naveran'Andriamanitra nity ary nitotona mihitsy lay fanahiny zanak'Israely satria voatafita zareo de nirodana le izy de taony Egyptianina no maty de mampangovitra hoe raha mba tsika mbola atao moa nyrodana io ny fiarahana amin'Andriamanitra ny havana eto am'ty zao tontolo zao ty de misy loza manambana foana mahatonga ntsika na de mamaky ranomasina mena azy de mbola mivavaka ihany na de miteny hoe Andriamanitra aza mbola hidina aloha aza mbola arotsaka aloha halleloia amen sady namaky ny resaka alo ihany a
iny aresakitsika androany sady tsy hitako nresakitsika tsy hitako nresakareo rahavavy fa io zany de zao miaraka amin'Andriamanitra ianao ny anananao toky se milamina io zao nisy lehilahy anankiray goavam-be fantatritsika zany atao hoe Goliata avy any Gata de nivavaka daholo ny zanak'Israely no teo iny Andriamanitra momba anay de mitodika kely amin'ny Goliata vonjeo ahy tonga Davida ny raha an'Andriamanitra potika Goliata lamina am'izay fera zanak'Israely tsisy Goliata ntsony hoe namba misy fahavalo reo fa fahavalo resitsika fa iny kosa goavam-be iny tsika reo de samy nandalovana Goliata daholo teo amin'ny fiainana ny olana teo amin'ny fiainantsika de Goliata avokoa ary nisy Goliata be anankiray na nandraraka anao na natonga anao nivavò akoatran'le olakolana kely madidika samy nanana Goliata anankiray ngezabe tsika fantatro ny Goliata anao fa ny any Goliata ko de trosa ary trosa tena goavam-be mihitsy fa zao potehan'Andriamanitra Goliata de tia hitanareo de hitanao mahatonga anaty tsy verina manota ntsony hoe verina ny fiainako taloha zany tsy efa afaka nitrosa attention hijery Samuela faharoa tsika manky ten'Andriamanitra tsika vetivety Samuela faharoa toko fa 1 de ny andininy fa 2 Samuela faharoa toko fa 1 de fa 2 de vakiko amin'anan'i Jesosy manao hoe ary nisy ady koa tao Gata ary lehilahy vaventy izay eniny ratsana ka de 420 nisan'ny ratsan-tanany sy ny ratsan-tongony ary izy koa de mba teraky ny rehefa hita ary izy niaiky an'Israely ka matin'ny Jonatana zanaky Simea rahalahany Davida ireo evatra ny teraky rehefa hita tao Gata ka matin'ny tanan'ny Davida sy ny mpanompony avokoa. Halleluia, amen. Tsy irery Goliata rehefa tsy irery Goliata aza taitranao somary mikokoa ka fa nandalo toerana anankiray nisy fofona produit chimique be de be androany za tsy nanao masika tsy de ndariko izy de ohatry ny entiko mananana kely any amin'ny tratrako maimaina zay mahatonga ana mikokoa kakely fofona reny hydrocarbure reny. Halleluia, fa tsisy olana akory zany zao ry havana malala tao Gata nisy lehilahy goavam-be atao hoe Goliata avy tao Gata de olana be teo amin'ny zanak'Israely iny ary matin'ny Davida iny afaka ny lamina ny zanak'Israely de verina tamin'ny lalanao satria efa maty Goliata fa tadidio fa nisy lehilahy anankiray koa mbola vao Gata ary izy ty koa de vaventy ary zao nanatombony tamin'ny Goliata ny ratsany anakenina etsika 5 niazy anakenina 20 ny ratsan-tanana sy tombotsika fa niazy 420 io matinga zany mahavita zavatra no Goliata zany raha ohatra zao manana tanana mihoatra tsika misy zavatra fa mety vita ny tanantsika akoatrany vitatsika am'zao aika ryavana vao Gata misy fahavalo afaka mivoso matiny teo mitrangana eo matiny teo mitrangana eo ny zavatra mahafinaritra de zao sy nisy tafajanona teo amin'ny lohandry Davida reny. Inona mahatonga an'ireo avao Gata maty ny zanak'Israely foana nefa de olona goavam-be foana satria entigna miaramilan'ny Davida reto mpiadiny Davida mahery reo Davida naresan'ny Goliata satria Davida vo izy tomboka tseny kitapo misy fadisoany voazaitra ny elony nana fifandraisana tamin'Andriamanitra izy ary Davida rehefa avy eo nampianatra an'irety olona rehetrarehetra ihany koa ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra nampianatra an'irety olona rehetra ihany koa nanderaka ny sitrapon'Andriamanitra de ireo miaramilan'ny Davida ireo nanderaka ny sitrapon'Andriamanitra ka mipotra indray le lehilahy goavam-be avy any Gata manana ratsana 420 de tsotra ihany mitovy amin'ny teo aloha ihany fa raha zany hoe falifaly de fa maty izy ty
maty Goliaty tany tsisy raha itsika zay fivavahana zany zao efa lasa ny fahavalo tandremo fa avaogata misy fahavaloko avambe mipotra foana ary zay mahatonga na miteny anao loza miantona sy loza mitatao ny fiainantsika eto am'ty zao tontolo zao ty androany ianao entina mbavaka fa tadidio fa raha afaky ty olanao ty mila miambony ianao mila mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao mila mitoetra eo akaikin'Andriamanitra ianao satria ny fitoeranao eo akaikin'Andriamanitra ry havana dia ahatonga anao aleloia ahatonga anao tsy atahotra nininy ho avy ny avany agata loza mitatao problème isan'andro ianao zay mieritreritra hoe ty hitondrana-bavaka anao ty ihany ny problème eo amin'ny fiainana io lo Goliata eo aminao fa tadidio ry havana tadidio tsy maniry loza anao ahako na sanatria manozona anao fa tsy io ny olana farany eo amin'ny fiainanao tadidio zay mbola isy olana ndray ao arinao fa am'izany fotoana zany ny fahotanao efa voazaitra tsisy ataorana ny aminao satria ny olona tsy sain'i Jehovah eloka dia olona tonga dia mandresy any zavatra rehetrarehetra misy herin'Andriamanitra mitoetra aleloia aza mba manao ohatra ny afo zany ry havana misy olona manao zavatra ohatr'izao rehefa afaka ny olany teo dia velom'Andriamanitra ary tsy vitany veloma fa tsisy raha izy vavaka zany tsony misy olona tena mavita an'izao mihitsy mivavaka tena mivavaka izy mandra-patonga ny valimbavaka tonga eo aminy fa raha vao tonga ny valimbavaka eo aminy tsy miandry herinandro izy manao veloma an'izao fandarantsika izao za tsy miteny fa eto any tsika no mivavaka fa maninona moa ry havana raha eto tsika no mivavaka tao anatin'ny telo-volana nampisolana anao teto no mivavaka miara-mivavaka teto tsika ny papahery inona mahatonga anao am'izay rehefa nahazo valimbavaka ianao toy zany hoe zay efa velominareo za nge vavaka any am'izay misy anay ekeko eto korotsa tsy ambolona de hoe misarika olona ho eto ty fandaranty tsara fantatrao fa fitantanan'Andriamanitra mahatonga an'izy ty en ligne rehefa en ligne ty fandaranty de zao miditra eo daholo zay te hiditra ohatranareo niditra hatramin'izay miditra eo zay te hiditra de mivoaka eo zay te hivoaka azonareo de izy ty indray natao hitoerana nefa natao andalovana ihany koa raha ny olo efa nandalo teto zany nge petsaka ny anarana famezivezy teto nge fa petsaka fa mahafinaritra an'le en ligne de zao misy ny tonga de misy miditra de misy mivoaka de tsy mampaninona le izy fa ny zavatra azo antoka de zao misy ny mitoetra ary misy olona entina mavaka de milaminy de tsy hita tsondray izy mandra-patonga ny Goliata vaovao ndray de tsy hita ndray de mandra-patonga ny Goliata vaovao zao ry havana malala raha tianao ny tsy aina hitetena anatin'ny jaloza mitatao iainantsika eto zao de tsotra fotsiny atao fotsiny tsika hitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indrindrindrindra tandreminao aorinina ny hitondranam-bavaka anao ka miverina manota ianao fa sady tsy nanao tsinitsinina ny mpitondram-bavaka anao ianao ny effort zay nataony mety ozy anao hoe zany ko hoe de olana kely any izy satria fiainantsika efa rotoroto lava fa tsy manina any nefa zay fa indrindrindrina nanao tsinitsinina le mpamaly vavaka ianao nanao tsinitsinina ny famonjen'Andriamanitra ianao de ny tena olana ianao hiverenan'ny fanaratsy avy fitoeny fa indrindra koa isy Goliata vaovao ndray ao aloha de aiza ary ny alehanao aiza mankivy misy le rahalahy kely anankiray zay teto amitsika teto de sady niala teto ny somarinao teny mahery teny mahery tena teo amason'olona en publika mihitsy fa tsy hoe mandatsy anao rahalahy raha tonga teto reny anao nangatabavaka fa nentina mbavaka ianao fa ataovy lesona sianatra ho anao aleloia teto nandresenao Goliata avany gata fa eto koa mbola afaka andresenao an'le lehilahy goava be avao gata manana ratsina inona de samy mahery zavatra teneniko anao de zao tsy ny eto akory ny mila olona fa ny fiainanao mila Jesosy isan'andro san'andro de mitoery anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny ahafahanao mijoro sy mandresy
ny afahan'ny kitapo misy ny fahadisoanao tsovahana dia tsotra fotsiny miaraha mandeha amin'Andriamanitra, miaraha mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ho hitanao ho sitrany ianao androany. Hitondra vavakantsika aorianany tiry ity, anomboka hivavakantsika aorianany tiry ity, fa za miteny anao androany aorianany fanasitranana anao dia mitoera kianjan'ny tempolo tahaka an'ilay lehilahy. Aza manota itsondry fa zay ny antoko ny fiainanao afinaritra aorianan'izany olana zay lalovanao zany. Samita in'Andriamanitra isika tsirairay avy mino vavoarainao ny hafatra maheleza daholo hitondra vavakantsika aorianany tiry ity. Halleluia.
Alleloia. Dia tondray moa izay mivady amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fitondrana-bavaka tsika ka dia tonga dia hanomboka avy hatrany tsika metsika fitenenana avy hatrany dia mampionona dahoary. Eny ary tahin Jesosy tsika rehetrarehetra dia faly miarabanareo indray tonga eto androany dia samy mahazo hery daholo indray androany dia mino fa samy nahentsika tao anatin'ny ten'Andriamanitra izay nizaraina teo dia hiditra sahady ao anatin'ny vavaka tsika amin'izao fotoana izao dahoarytsika tonga dia hivavaka hanomboka ny vavaka tsika dia tahaka ny mahazatra foana araka ny toriteny izay rentsika teo dia hivavaka aloha tsika ho an'izany toriteny izany satria tsika rehetrarehetra izay tonga eto androany dia mila tena hoe manavoany fahaloran-tenantsika ry hafana malala ary andaontsika ifamatotra amin'Andriamanitra ory foana tsika ary mijaly tsika raha tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ny fiainantsika ry hafana malala araka izany toriteny izany mihitsy hoe fa manina moa izay no hitanao eto foana manina izay no mahafoy ny andronay rehetra ao an'Andriamanitra dia manina ianao no tsy mba mahafoy andaontsika hiaraka ary tena za mandinika somary remarika kely fotsiny hoe rehefa tonga ny alarobia dia satria misy fitondranam-bavaka dia ohatra maromaro ihany tsika ny eto dia mahafinaritra tsara be zany ary izay faly mahita anareo fa raha ny fanirianay dia tsy alarobia ihany manina ary izay eto foana isan'andro isan'andro satria ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana malala mila tehirizina araka ny toritentsika teo dia isan'andro tsika mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra tadio tsara fa ny finoanao dia araka ny fahainoanao toriteny dia arakaraka ny filomanao anatin'ny fiainam-bavaka ny filomanosanao anatina tontolo misy vavaka no ahafahanao mitahiry ny fanatrehan'Andriamanitra ka dia mampahery antsika rehetra hoe tongava foana na dia tsy alarobia aza fa betsaka ny zavatra azonay raisiny eto ary afaka mandray valim-bavaka foana koa ianao na dia tsy isaky ny alarobia ihany azy dia samy mahery tsika rehetra fa hiditra ao anatin'ny fitondranam-bavaka antsika amin'izao fotoana izao. Alleloia. Dahoary mahery izy. Hivavaka tsika araka ny teniko teo hoe hivavaka tsika ho an'ny toriteny izay noraisintsika teo dia andaontsika aloha hanavoan'ny fanoran-tenantsika ho an'Andriamanitra. Avaontsika ny fanoran-tenantsika ary samy hitentsika androany hoe Jesosy aza koa androany mba maniry tahaka ny Joba Andriamanitra mba hiteny tahaka an'izany hoe efa nozairina ny fahotako efa mihidy ao anatina kitapo anankiray ary efa nasiana tombo-kase ary isika ry havana dia anana fanapahan-kevitra tsy hanokatra an'izany intsony mandrakizay fa izany no tadiavin'Andriamanitra aminao voalohany indrindra dia vavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra lehibe sady masina indrindra ny anaranao ary atonina indray amin'izao alina izao Jehovah-Andriamanitra dondomina indray ny lanitra Jesosy androany tonga eto izay tsara avy reto miandrandranao atao anatin'izao alina izao Jesosy satria izay mahafantatra tsara fa ao aminao ihany no misy ny fahafenony ny zavatra rehetra izay ilainay sy banga eo amin'ny fiainanay raha valim-bavaka ny ilainay Andriamanitra dia ao aminao no misy fanasitranana ao aminao no misy fanafahana ao aminao no misy Jesosy ny fanafody rehetra izay ilainay dia ao aminao no misy Jesosy izay mahatonga ny manatona anao androany androany izay Jesosy tsy ampy anay ny angataka fa melohan'ny angatanay aminao dia ndeto izay hanavoan'ny fanoran-tenanay tsara avy indray eto anatrehanao indrindra Jesosy reto olona izay mangata-bavaka reto androany tery dia tery izy ireo amin'ny valim-bavaka ary misy amin'izy ireo Jesosy tena fiainana tena efa eo ambavahoana mihitsy amin'izao fotoana izao tena hoe ambavahoana ny fahampotehana ambavahoana ny fahafatesana ambavahoana ny fahafambaraka dia tena tery izy amin'izany valim-bavaka izany Andriamanitra fa ianao androany tery dia tery ihany koa ny amba loran'izy ireo ny tenany ho anao ialany amin'ny fahotana rehetra ahafoizany an'ity izao tontolo izao ity izay hita fa efa tena mampahory sy mampijaly ary avy amin'izao tontolo izao avokoa ny fahoriana rehetra izay hitanay eto Andriamanitra Jesosy eo afindrao mihitsy ny toerana misy anay amin'ity androany ity tianay mihitsy amin'izao fotoana izao tena hisy tanana hamindra ny fiainanay
dia le fiainana ratsy teny amin'izao tontolo izao fa hifindra makany amin'ny fiainana tsara, le fiainana tany anaty aizina fa hifindra anaty fahazavana. Jesosy malalo, ny fahazavana dia tsy iza fa ianao, ny tontolonao, ny fanatrehanao, ny mombanao rehetra dia fahazavana avokoa Jesosy. Ary tiana mihitsy androany ny tananao amindranay amin'izany toeran'izany. Mifona aminao izay Jesosy malala. Misy olona eto Andriamanitra tena mbola voafatotry ny fahotana, fahazarany ratsy isan-karazany, ny sigara, ny toaka, ny fijangajangana, ny fijejojejoana, ny zavatra maro samihafa. Kanefa Andriamanitra miandana valim-bavaka izany olo izany. Jesosy io mangataka aminao amin'ny tendroany ity tena amindra fo ianao ary ho voarayan'izany olo izany. Jesosy miteninao androany manao hoe amin'izao sisa izao dia aza manota intsony satria mahasary piaro anao izay Jesosy malala. Mifona aminao izay Jehovah'Andriamanitra, ao ka izy famindram-po fahobe hidina indray amin'ny tendroany ity. Famelan-keloka fahobe ho an'ireto olona izay manaraka ireto Jesosy Kristy Tompo. Hidina aminay tsiray avy izany famelan-keloko izany, mialohan'ny hidinan'ny fanasitranana sy ny fanafana sy ny falimbavaka. Dia misaotra betsaka anao Jesosy fa ny finoanay dia izao Jesosy, tsy ny 9 isan-jato na ny 20 isan-jato fa 100 isan-jato ny vavaka entina eto dia mivaly avokoa. Halleluja. Izany ny finoan'ny mpitondram-bavaka. Fa izay koa Jesosy mino fa izany koa ny finoan'ny entina-bavaka amin'izao fotoana izao. Tsy mihanahana, tsy misalasala fa olona vonina ny ino. Ary manaiky fa ianao Jesosy ny mpamonjy, mpanafaka, mpanasitrana, mpamelona, mpamaly vavaka. Misaotra betsaka Jehovah'Andriamanitra. Atolotra ianao rery amin'ny derany aja ny voninahitra. Hatramin'ny taloha indrindra ko mandrika izay. Amen. Hiditra fitondranam-bavaka aritsika amin'izao fotoana izao dia tononika eto mihitsy le vakiko le zavatra tondram-bavaka mazava ho azy fa ny anarana tsy tononona. Tain'ny tompo pasteur, isaorana ny tompo fa efa mihatsara eny. Tain'ny tompo pasteur mangata-bavaka fanasitranana fa marary mafy ny tendako izao tena mijaly a pasteur. Tain'ny tompo pasteur isaorana ny tompo fa efa mihatsara eny na dia mbola tavela eto ambony fandriana aza, mbola miangavy hitrotram-bavaka ihany. Halleluja. Etsika mbavaka izany ravavy izany amin'izao fotoana izao fa marary izy. Jesosy nitondram-bavaka izay amin'izany ravavy izay nangata-bavaka izany Jehovah'Andriamanitra. Marary izy Jesosy amin'izao fotoana izao ary tonga manaraka an'izao fandarana izao na dia efa alina dia alina aza ny andro satria tena mino sy matoky izy ary endrika finoana izany, endrika faharetana Jesosy, endrika fiaretana izany hoe mahavita manao alim-bavaka amin'izao alina izao. Miandrandra anao Jesosy malalo. Mangataka anao amin'ny tendroany ity tena hikasika azy eny ny tananao, hanasitrana azy amin'izao alina izao. Eo ampandrinao mihitsy izy Jesosy no vanginao ary mitendrenao ny loharanona aretina na ny tendany izany na mbola misy aretina hafa koa Jehovah'Andriamanitra dia ianao nanasitrana azy amin'ny tendroany ity. Mitenena Jesosy fa teninao ray monja dia ampy hitondra fanasitranana ho an'izany ravavy izany. Misaotra Jesosy. Amen. Misy vehivavy anankiray entsika mbavaka, bevoka izy amin'izao fotoana izao efa inefatra bevoka tsy mety azo. Dia mba hankinina amin'ny tompo ilay zaza ao amin'ny kibony mba hiteraka soamantsara mankasitraka tompoko. Etsika mbavaka izany olona izany amin'izao fotoana izao izay tena mijaly tokoa satria tsy mety manananaka dia tondram-bavaka azy tsika. Mino tsika fa mba mangataka aminao izay rahavavy rehefa mahazo vaovao ianao dia mba mandefasa mesazy hoe nanahoana le toyany. Izay zany mba angatahanay aminareo raha mba azonareo atao na dia MP fotsiny aza fa tsy voatery hitondra vavolombelona eto amin'ny fandarana akory ianareo. Misaotra anao izay Jesosy ary ankehitriny izay dia tsy mitsahatra ny antso ny anaranao mivavaka ho an'ny rahavavy anankiray izay tsy mety manananaka Jesosy tena hoe inefatra bevoka tsy mety mipetraka, tsy mety tafajanona fa afaka foana Jesosy malalo. Ny teninao dia milaza manao hoe tsy hisy momba na afa-jasa ao aminy. Jesosy malala tena hoe vavaka izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Tsaroko Andriamanitra ilay vehivavy anankiray izay nentiko ambavaka tamin'ny taona 7 Jesosy, tahaka izany ihany koa ny kahany Jesosy malala. Ary dia tena amin'izao fotoana izao dia saorana ny anaranao lehibe fa efa 3 izao ny zanany Jesosy malala satria nentina ambavaka sy nametra tanany izany olo izany. Dia mahatsiaro azy satria mitovy mihitsy Andriamanitra ny zava-misy. Dia ankehitriny dia miverina tonga ato aminao indray mivavaka ho an'ity rahavavy ity izay tena mampalahelo tokoa Andriamanitra satria tsy mety mananjanaka izy.
jesosy eo vangio mihitsy ny tranonjanany amin'izao fotoana zao kasio jesosy ny tranonjanany amin'izao fotoana zao tahaka ny kasianao ny tranonjanaka Sara Elizabeta jesosy iana izay momba mihitsy Andriamanitra dia kasio ihany koa izy amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra ary ianao dia ampanantena azy ihany koa ny fanainao masina hibitsika aminy fa ho avy ny fotoana dia tena hoe io zaza ao akibony io jesosy hifaliana io ary ho azo ny soamatsara io didinay mihitsy androany ny fanatsy mampanananaka sy ny fanaratsyetrehtra mitondra misy ozona amin'izany tranonjaza zany tena potehana soloana amin'ny lalanao jesosy tsy anakeritsy anapahefana farakofany amin'ny ranao zany zaza zany mba ho tonga soamatsara ho vonaitry ny anaranao amen. Misy olona anankiray mety nambavaka amin'izao fotoana zao ny mamany fa miakatra 20 hono ny tension dia tsy mety stable mihitsy dia miarahintsika mivavaka aminy ihany koa zao dahany satria marary efa ela dia manao crise be izy amin'izao fotoana zao ny amin'ny hôpitaly dia marary fo tension vavony rein covid tena mivalana raha dia tsika mivavaka satria dia tena mafy tokoa zany aretina zany. Misy anankiray ihany koa etsika mivavaka miaraka amin'izay ihany kozina ihany koa marary ihany koa izy io dia etsika mivavaka amin'izao fotoana zao mivavaka atsika aloha an'ilay olona anankiroa dia rehefa avy eo etsika mivavaka ilay olona anankiray satria efa misy mesatra hafa ihany koa tonga. Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana zao zany reny mpianakaviana izay marary amin'izao fotoana zao jesosy miakatra 20 ny tension ny Andriamanitra tena fantatro fa hainao atao jesosy na dia zao ihany azy dia mampidina an'izany tension zany jesosy malala Andriamanitra tena angatahana eto anatrihanao zany ary tena hitototoana eto aminao ny angataka jesosy malala hisisika eto anatrihanao ny mba hanasitrananao azany reny mpianakaviana zany vangio izy jesosy amin'izao alina zao natin'ny tokantranony ihany izy mety tsy mahavita mivavaka izy tompo androany fa zay eto no mivavaka ho anazy dia fantatra Andriamanitra fa hijery azy ianao amin'ity androany ity ary hanasitrana ny aretina ianao jesosy hampidina ny tension ianao jesosy raha pitso ihany zay dia efa mahita valimbavaka jesosy zao alina zao ihany tonga ny maraina jesosy malalo dia miandrandra valimbavaka izay fa ho stable ny tension any amin'ny anaranao jesosy Kristy. Halleluja. Vavaka izay ho an'ny lehilahy anankiray izay miditra hôpitaly marary avokoa Jehovah no momba azy fo rein tension voan'ny covid Jehovah Andriamanitra raha maha-olombelona dia efa tena mahakely fanantenana sy mahakely finoana zany zavatra zany ary efa tena etretina mihitsy hoe efa eo ambava ahoana ny fahafatesana fa zay nefa mbola hitoy iny jesosy malalo fantatra fa raha mbola misy ilanao an'izany olona zany dia mbola velominao izy jesosy mangataka ny famindramponao zay mba hidina any amin'izany hôpitaly zany amin'izao androany zao ary zany famindramponao zany hitondra fanasitrananao an'izany anatahanay zany jesosy jereo ny fianakaviana jereo ny ankohonana izay tena miady mafy amin'izao fotoana zao Jehovah Andriamanitra satria marary izy ary dia tena miady satria na ny eo an-tanana na ny vola mandeha avokoa Jehovah Andriamanitra ianao any hijery an'izany ankohonana zany amin'ny masony indra fonao ary anampy azy ireo ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina jesosy Kristy tompo fa fantatra efa azonao atao zany voninahitra ny eo anao rery ihany amen. Navavaka tsika amin'izao fotoana izao fedana ny tompo pasteur mba mangataka vavaka ho an'ny papako fa misy tritra ny fony ary lasa manao menace cardiaque matetika izy mankasitraka indrindra tompoko. Vavaka tsika marary fo zany ray mpianakaviana izany jesosy eo mivavaka izay amin'izao fotoana izao anina ray mpianakaviana anankiray izay marary fo jesosy eo ianao ny mpanasitrana ny fo ary ny teninao dia milaza fa ny fo dia manana aretina tsy azo sitranina fa ianao rery ihany mahay manasitrana an'izany ary zany mahatonga anay tonga eto androany mitondra an'izany fitondranam-bavaka zany jesosy fa raha ianao no hikasika ny fon'izany olo zany hidiranao fotsiny zany jesosy dia milamina tanteraka sitrana tanteraka tahaka ny fonay izay narary naratra teo aloha fa nidiranao dia sitrana dia tahaka izany koa mba irina eo an'izany ray mpianakaviana izany ny famanginao azy andreny kasika ao izy dia ho sitrana jesosy satria ianao dia miteny ao anatin'ny fonay ary mikasika ny anatin'ny fonay ianao dia misaotra sady Andriamanitra ny amin'ny valimbavaka izay
raisinay ho an'izany ray mpianakaviana izany. Amen. Misy fangataham-bavaka somary lavalava kely ihany amin'izao fotoan'izao maromaro moa le izy misy zaza 2 taona sy 5 volana mbola any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoan'izao. Efa ho 2 volana zay dia diso diagnostika ny IRM tompoko tamin'ny aretiny. Tsy mbola salama izy dia hanao biopsia. Ny zoma maraina izao hijerena ny tena aretiny tompoko ka mangatabavaka avy aminareo zokiara-panahy tompoko fa anestesie générale no hatao azy. Izy nefa tena kely aina kely misaotra indrindranareo mivady pasteur. Manarakarak'izay ihany koa tonga dia antsika mivavaka miaraka aminy zanako fa avy matoa mangataka vavaka amin'ny fianarany hifindra fianarana université 3e année ka mba ho voaray soamantsara ny ao anatin'izay ihany koa mbola fa hitondra vavaka tsany anankiray manko le olona mangatavavaka dia izay mahatonga le izy miaravakiko zaza 3 taona sy tapany ihany koa fianakaviany marary any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoan'izao nanao pansement nify tany amin'ny dentiste dia tsy nahazaka anestesie dia nanao arrêt cardiaque no réanimena dia izao izy mbola tsy mifo efa ho herinandro izay. Mankasitraka anareo mivady pasteur ny amin'ny fitrotronareo ambavaka anay ny tompony amaly fity anareo mianakavy kely. Dia tena mafy dia mafy tokoa izany fa entsika mbavaka izy amin'izao fotoan'izao ary fahatongavanao eto raha vavy dia finoana ary izany finoanao izany no avonjy an'ireo olona izay voatonona teto entina mbavaka ireo vavaka tsika. Jesosy mitondra mbavaka izay amin'izao fotoan'izao any zaza kely Jesosy malala 2 taona sy 5 volana izay miditra hôpitaly Jehovahandriamanitra. Efa nentina mbavaka teto ihany izy Jesosy ary izay mino fa mbola ny fahasoavanao no mbola mitazona ny ainy hatramin'izao. Ary izay Jesosy mbola mitohy ino izay ary hitohy hivavaka satria izay mino Jesosy malala fa mbola tena hanasitrana ianao ary tsy tsahatra hivavaka izay Jesosy malala. Mangataka aminao izay amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra mba hikasika an'izany zaza izany ianao Jesosy tena hoe ao anatina fahoriana tokoa marany any amin'ny hôpitaly Jehovahandriamanitra. Jereo izy Jesosy malala, jereo izy amin'izao fotoan'izao fa dia tena mahakasika ny fonay tokoa izany satria izay rehetra dia samy mananjanaka, izay rehetra mananjanaka Jesosy tena voakasika amin'izany zavatra izany ary dia tahaka ny mitondra mbavaka ny zanakay mihitsy izay amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra. Jereo izany zaza izany Jesosy ka sio amin'ny fitiavanao ary sitrano amin'ny indrafonao. Vavaka izay Jesosy amin'ity androany ity ho an'izany zanany vavy matoa zany ihany koa izay hiditra amin'ny université 3e année Jesosy ianao ane tena hikarakara ny momba azy rehetra ary hatafiditra azy soamantsara dia ho tonga amin'ny ambony indrindra ane Jesosy izany zaza izany satria nentina mbavaka tsy ho finarana aminaranao izy Jesosy tena hoe tsisy ho sarotra fa tena ho amorainao avokoa ny zavatra rehetra ny fidirana any amin'ny université ny fikarakarana ny taratasy rehetra sy ny fitaovana rehetra apetraka eo am-pelatananao avokoa izany. Ho vonaitry ny anaranao rery ihany Jesosy malala dia ho tafiditra soamantsara izy ary hifaly ny ankohonany Jesosy Halleluja. Vavaka izay Jesosy ho anazany vehivavy kely anankiray izay 3 taona Jehovahandriamanitra 3 taona sy tapany marany any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoan'izao satria nanala nify Jesosy malala ary dia tsy nazaka anestesie dia koma tena mifona aminao zay Jesosy ny amin'izany zaza izany amin'ny ray aman-dreny raha roa toka ny zavatra nampalahelo anao ihany koa nataony ankehitriny izay Jesosy mivavaka ho azy. Andriamanitra tena fo azy amin'ny torimaso izy Jesosy irao ny anjelinao amin'ity androany ity hamoa azy hamelona azy Jehovahandriamanitra hanisy fofonaina azy indray Jesosy eo tena mivavaka izay Andriamanitra ho an'ny zaza izany jereo manokana izy Andriamanitra, jereo manokana ny ray aman-dreniny amin'izao fotoan'izao, jereo manokana ianao mihitsy ny asany anatin'ny hôpitaly any hanampy ny mpitsabo ianao hanome tolotsaina ny olona rehetra manodidina azy ianao Jehovahandriamanitra. Tena mivavaka izay Jesosy mba ho foazonao mpifaliana izany zaza izany ary hifaly eto izay amin'ny fotoana taitra izy Jesosy ary ho sitranao averinao aminy ny fahasalamana ny hery sy ny tanjany. Halleluja Jesosy tena entiny ambavaka satria fantatro fa hijery azy manokana ianao amin'izao alina izao Jesosy satria nentiny ambavaka teto izany zaza izany dia efa nahafahafatesana rehetra dia roahako tsy anakeritsana pahefana tsy afaka manararoatra n'izao situation izao ny fa nahafahafatesana fa roahanay miala any amin'ny hôpitaly misy zaza izany amin'izao fotoana itenenako izao ny anara-maherin' Jesosy tompony sabata ny anaranao Jesosy
dia tsanakely aminy ny fanafahafatesana misaotra Jehovahandriamanitra. Amen. Afakitsika amin'izao fotoan'izao ho ana misy tany no eritreretina hovidiana dia efa nomena avance 25% le olona efa un mois zay, dia lazainy fa mbola tsy vita ny juridika hatramin'izao fa hoe service minimum ny ao amin'ny domaine. Dia androany le olona nilaza indray hoe adin'le tompony talotany amin'ny domaine le titran'le tany, dia mbola miandry foana ho izy. Tena vaky ny lohako izy izany, tsy hitako izay fanapa-kevitra raisina mankasitraky indrindra pasteur mivady. Ao amin'i Jesosy ny fanapa-kevitra, ary izany mihitsy hitondrantsika mbavaka amin'izao fotoan'izao mba hanolo-tsainanao anie ny fanamasina dia hanoranao izay lalaka alehanao. Jesosy mivavaka izay ho an'izany rahavavy izany izay manana olana amin'ny tany amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra. Tsy mety vita ny taratasy satria noho ny amin'ny zava-misy izay mitranga Jehovahandriamanitra dia mikorotana tokoa ny saina amin'izao fotoan'izao, ary rehefa tonga amin'ny zavatra ohatr'izao zay Jesosy dia tena mila ny hevitrao mihitsy, mila ny fanoroanao, mila ny toro lalana avy aminao mba tsy hanao fahadisoana. Ary izany no angatahana ianao androany. Hanolo-tsaina ny rahavavy io ianao Jesosy malala. Ampahita azy tokony ataony ianao. Tolory-saina izy amin'ny alina ity Jesosy ao anatin'ny toromasony ao anatin'ny fandrinanao Jehovahandriamanitra, na any anatin'ny nofon'ny lalina any Jesosy, na hibitsika ao antsofiny ianao Jehovahandriamanitra hanolo-tsaina azy hoe izao atao. Ary izany mihitsy no angatahanay amin'ity androany ity. Anana fanapa-kevitra izy rapitso, ary fanapa-kevitra tsy diso Jesosy, fa fanapa-kevitra tena ao anatin'ny sitraponao mihitsy Andriamanitra no raisiny. Ary izany mihitsy ny tena tianao Jesosy, ny toro lalanao ameo azy, ny tolo-tsainao omeo azy, fa ianao nefa nilaza fa hanome sainanay ianao. Dia izay matoky anao Jehovahandriamanitra fa tena hanome sainanay ianao, ary izy dia ho anisany hijoro vavolombelona satria tsy ho diso ny fanapa-kevitra ho raisiny. Dia mankasitraka Jesosy voninahitra ao anao rehetrany. Amen. Vavakatsika amin'izao fotoan'izao ho ana mba mangataka vavaka tany tompo pasteur, mba mangataka vavaka fa vaky marary mafy ny mama nony marary mafy ny vontoavy ny tongony-droa, tsy zakany sady mila alemy aby ny ozatra rehefa avy nanao crise cardiaque izy dia efa une semaine zay fa lem-bo tsy misy fiovany mihitsy. Azafady indrindra raha mba azo atao, tena azo atao tsara raha vavy itony mbavaka ho an'izany mamanao zanytsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy eo androany zay dia miantso ny anaranao an'ity mpianakaviana izay marary fo Jesosy, dia mivontona any amin'ny tongony any Jehovahandriamanitra, dia tsy afaka mandeha izy Jesosy noho ny areti-pozana azo azy Jehovahandriamanitra. Zareo ty zanany izay tonga eto anatrehanao androany tahaka ilay vehivavy Kananita izay nisisika teo aminao nangataka ho an'ny zanany, dia izy indray Jesosy, izy zanany indray ny tonga eto mangataka ho an'ny reniny. Dia fantatro fa hitsetra azy ihany koa ianao, ary noho ny fitseranao azy dia ho porofonao fa mangy an'izany renim-pianakaviana izany ianao Jehovahandriamanitra. Dia tondra fanasitranana ho azy ianao Jesosy. Tena tononay mihitsy ny fanasitranana amin'izao fotoan'izao, hidina any amin'izany fivontosana izany Jesosy Kristy Tompo. Dia ho gaga izy Jesosy rapitsy fa niena ny fivotosana. Aleloia, satria nentina mbavaka teto izany renim-pianakaviana izany. Ovanginao manokana izy amin'ity androany ity, ary izy fanafody ho ataonao ho azy, fanafody spesiala tsy hita maso, opération tsy hita maso Jehovahandriamanitra, fa ho ataonao azy izany androany ala Jesosy. Dia ho sitrana izy ary faly sy oby ny zanakao satria nandray valim-bavaka. Dia misaotra betsaka anao azy Jesosy, ary mino sy matoky fa miasa ianao. Misaotra raiko malala. Aleluia. Amen. Tahin'ny tompo anniversaire-ko androany dia mba mangataka vavaka apetrako aminy satolotro azy izao taona vaovao koa sy mbola ho avy izao. Mankasitraka pasteur raha vavy Monisy arabaindra vavy Monisy anniversaire anao androany, dia tahin'ny tompo ianao joyeux anniversaire. Dia Jesosy ane ampitombo ny andro iainanao ary hitahanao foana tinao arentina mbavaka ianao e. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny raha vavy Monisy izay natratra ny anniversaire ny androany, dia miarafaly aminy zay Jesosy ary miarahaba azy, ary manona teny mpitahiana ho azy zay Jehovahandriamanitra amin'ity androany ity. Dia mirary soa azy zay Jesosy, mitsodrano azy zay Jesosy mba ho ela velona izy, ho tahiana, ho salama, ho ambina amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiainany ho avy rehetra Jehovahandriamanitra dia ho ampelantananao. Omenao azy ane izay rehetra irin'ny fony Jesosy, ho tanterahana ho aminy ane
izay rehetra mba ilainy eo amin'ny fiainana ary ianao mahafantatra izay mahasoa azy Jesosy dia ho tahinao izy izay alehany rehetra dia isy ny fanatrehanao dia misaotra anao sahady izay ary ny taona rehetra ho avy indray ny amin'ny herintaona tahaka an'izao Jesosy dia mbola hankalaza aniversaire indray izy raha mbola tsy tonga eny amin'irao an-lanitra ianao dia ho tadidiny ity aniversaire androany ity satria taorianany ity androany ity izy dia niaina fahasoavana sy fitahiana ary fanambinana avy aminao dia mankasitraka Tompo voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao tahiny Tompo izy mangataka vavaka mbola tsy salama mihitsy ny tenda sy ny sofina dia mahatonga vertige izy mankasitraka indrindra. Jesosy eo mivavaka izay hoany tia vavy ity izay mbola tsy salama Jesosy fa elaela izy nentina mivavaka Andriamanitra nefa dia mbola tsy mitsatra mitondra mivavaka azy satria izay mampafantatra fa ianao dia tsy mba manao sotapany fa izay rehetra ataonao dia ataonao amin'ny fahafenoana sy fahatanterahana dia mbola mivavaka ho azy Jesosy amin'ity androany ity ianao anie tena hanafaka tanteraka n'izany aretiny izany Jehovah'Andriamanitra tena hanasitrana azy tanteraka ianao Jesosy tena tsy hoenina intsony izany hoe mbola marary Jehovah'Andriamanitra mangataka izay androany hanasitrananao azy na ny tendany na ny sofiny vatany manontolo any mihitsy Jehovah'Andriamanitra ho kasihanao Jesosy tena mangataka izay androany tena kasio tena ho sitraninao Jehovah'Andriamanitra fa raha ianao no hanasitrana dia ho sitrana izy. Raha Jesosy dia manonona ny fanasitranana feno an'izany rahavavy izany ary ho tanterahanao tokoa ny fanasitrananao azy satria malala eo masonao izy dia misaotra Jehovah'Andriamanitra fa tsara ianao. Amen. Vavaka ihany tsika amin'izao fotoana izao mangataka tahiny Tompo pasteur samy mangataka vavaka anzoky vavy marary ny lohalika ny voan'ny rhumatisme dia tsy afaka mandeha. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao ho anna rahavavy anankiray izay marary voan'ny rhumatisme. Jesosy mitondra bavaka an'izany rahavavy izany izay tsy afaka mandeha mihitsy izy Jesosy ny amin'ny aretina izay mahazo azy dia entina eto anatrehanao. Ianao ny anatanjaka ny tongony, ianao ny Jesosy tena anatanjaka ny hozatra sy ny nofony rehetra sy ny taolany ahafahany miverina mamindra indray Jesosy Kristy Tompo mangataka aminao izay mba omenao azy ny hery sy ny fahasalamana ny tanjaka. Mangataka aminao izay Jesosy mba tena ho tsarony ho fantany fa misy olona eto mitondram-bavaka azy, misy fianakaviana tena tery amin'ny fitondranam-bavaka azy Jehovah'Andriamanitra ary ny andro sisa rehetra dia hanompony anao izany tongony efa handeha izany Jesosy handehanany ao an-kianjan'ny tempoly tahaka ilay vehivavy lehilahy anankiray 7 taona narary teo an-kianjany teo amin'ny farihan'i Betesda izay nitoriana taminay teo Jesosy dia handeha ny tongony fa tsy handeha ho aiza fa handeha hanompo anao. Haleluya. Dia misaotra Jesosy fa tsara ianao. Amen. Mangataka vavaka tsika amin'izao fotoana izao raha vavy antsika mivavaka izy satria rapitso izy niainga any Allemagne dia mba halalaka tsara ozy izy ny diany rapitso. Misy anarana azakakinareo ny sasany tononiko anarana dia ny sasany tsy tononiko satria misy tsy maninona mihitsy na dia tononona aza ny anarany dia tsy maninona za. Etsika mivavaka Zokroli hiala any Allemagne izy ho aty aminay dia etsika mivavaka mba tsy ho voasakatsakana ny diany. Vavaka izay Jesosy ho an'izany zokinay izany Andriamanitra hiala any Allemagne Jesosy tena mahatona ataonao tanteraka izao dia izao dia ianao ny efa nitantana azy hatramin'ny voalohany ary programanao izao Jesosy hitanao ny etaetapony hitanao ny fahatereny anatrika Pentekosta aty Jesosy tena hoe hiaraka hivavaka eto Andriamanitra. Androany Jesosy dia tena mivavaka mba tsy hisy sakatsakana eny an-dalana didiko avokoa ny sakatsakana rehetra Jehovah'Andriamanitra tsy ahazo azy tsy hisy fisavasavana tsy hisy fanakatsakana eny an-dalana Jesosy fa ho tonga soamantsara izy. Andeha izy hialany dia mandra-pahatonga aty dia ho manga ny dia Jesosy ho tsara mandroso izy dia ho tsara miverina ihany koa satria efa nandray ny herinao izy Jehovah'Andriamanitra. Dia misaotra anao sahady izay fa fifaliana ho anay ny eona Jesosy satria ho tantaninao ny diany ary mino an'izany izay. Ireo ankizy rehetra izay hialany koa Jesosy na tsy izy rehetra fa ny olona rehetra izay ho aty aminay dia ararotika tonam-bavaka Jesosy ny dian'izy ireo mba ho tantaninao satria ny devoly dia tsy faly. Ny amin'izany hoe andeha hamonjy fotoam-bavaka sy andeha hiona aminao izany dia izay mahatoky fa ianao nefa mialo lalana azy ireo. Eo alohany sy eo aorinany ianao eo ankavia sy ankavanana ianao ary tsy hisy aninona azy ireo tsy hisy loza anjo azy ireo tsy hisy ninona azo azy ireo Jehovah'Andriamanitra satria ny tananao mahery no mitantana azy. Voninahitra ho anao rery ihany Jesosy. Haleluya. Amen. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao ho ana olona anankiray izay niditra hôpitaly
indray zany hoe efa niditra zany dia nivoaka dia nivelona niditra indray etsika mbavaka indray zany izy satria efa nentina mbavaka izy dia efa nivoaka hôpitaly dia etsika mbavaka indray izy mba hivoaka indray satria niditra indray. Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra ho ana lehilahy anankiray izay tena hoe marary indray Jesosy efa nentina mbavaka teto izy dia efa nivoaka hôpitaly dia izao indray mivelona niditra Jesosy tena todio aminy indrindra fonao sy ny fitiavanao Andriamanitra. Vangio izy Jehovah'Andriamanitra amin'ity alina ity ataovy mitodika aminao izy Jesosy ataovy fantany fa ny nahatonga azy nivoaka dia satria ianao nefa namindra fo taminy, ianao nefa naninjitra ny tananao namonjy azy sy nanasitrana azy. Ankehitriny Jesosy raha miverina miditra indray izy dia ataovy tsapany Andriamanitra fa mbola eo ianao, mbola azo antsony ianao ary. Izay dia mivavaka ho azy amin'izao fotoana izao mba hijerenao azy manokana any amin'izany hôpitaly zany. Mety betsaka Jesosy ny olona miditra hôpitaly eo fa izy dia ny ambavaka eto manokana ihany koa Jesosy mba ho jerenao ary hositranonao, afahanao ary izany hôpitaly zany Jesosy raha mivoaka ao izy amin'izao fotoana izao entina ambavaka ka mivoaka ao dia tsy hidirany tongony intsony zany Jesosy fa hivoaka ao izy dia ho salama dia ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony Sabata. Amen. Mivavaka tsika amin'izao fotoana izao misy olona marary voan'ny kanserana nono dia etsika mbavaka izy amin'izao fotoana izao. Tsisy zavatra tsy vitany vavaka raha vavy mahereza ianao fa tena manasitrana Jesosy, tena manasitrana Jesosy ampitomboy ny fononao. Mivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy mivavaka izay amin'ity androany ity ho an'ny rahavavy anankiray izay tena marary tokoa androany Andriamanitra, tena hoe efa misy fery be mihitsy Jesosy ny nonony amin'izao fotoana izao, tena hoe tratrana kanser. Jehovah'Andriamanitra ny olombelona mety kivy raha mahita an'izany Jesosy, na dia ny dokotera ihany koa aza mety betsaka ny zavatra teneniny raha mahita an'izany fa aminao zany Jesosy dia mitovy ihany, tsy mampanina anao zany ary ny fanasitrananao Andriamanitra dia tsy olana aminao Jesosy ninina aretina tonga eo fa ny zava-dehibe Andriamanitra dia izy tonga eo aminao ary androany dia tonga eto aminao ty rahavavy ity mangataka fiantrana, mangataka Jesosy tena mitotototo eto anatrehanao satria efa tsy hitany intsony izay aleha Jehovah'Andriamanitra ao aminao ihany sisan'ny farafahalantenany Jesosy dia tena mitalao aminao izay amin'ity androany ity. Ianao anie Jesosy malala anasitrana an'izany fery izany androany, hanamaina an'izany kanser izany ianao Jesosy. Tsaroko Andriamanitra ilay vehivavy anankiray izay tany amin'ny taona 14 tany Jehovah'Andriamanitra narary voan'ny kanser nono ihany koa. Rehefa tonga teo izy Jesosy dia nametraha-tanana dia nentina mbavaka dia tena sitrana nge zany Jesosy, tena sitrana ary mbola niteraka izy dia nahazo zazakely dia nampinono ara-talàna. Jesosy tsaroko izany rahavavy izany dia tahaka izany ihany koa nanaovanao an'ity rahavavy ity, na kanser vao manomboka na kanser efa misy fery Jehovah'Andriamanitra mitovy ihany aminao, tsy misy olana aminao zany fa ianao ny anasitrana azy amin'izao alina izao. Ianao anie Jesosy nanonona teny mpitahiana ho azy ianao ary teny aminy ianao hoe ny finoanao ny nahavonjanao. Saotra Jesosy voninahitra ao anao irery. Amen. Vavaka ho ana lehilahy anankiray any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao niditra hôpitaly omaly izy dia vavaka ihany koa ny vadiny izay fanina foana tsy fantatra mihitsy hoe maninona dia sady mba te hiala sigara koa izy etsika mbavaka dia mangataka vavaka ihany koa izy ihany vakiko eto daholo izy mangataka vavaka mba ho afaka tahotra amin'ny fitondrana tômôbila fa tena mijaly isaky mitondra tômôbila izy dia matahotra be foana dia izany rehetra izany tena fatotra dia mampalahelo satria tsy afaka mandeha lavitra mihitsy izy fa dia misy tahotra tampoka izany izy eny an-dalana dia etsika mbavaka izy mba ho afaka sigara. Izay aloha nitondrantsika mbavaka azy voalohany ho afaka sigara izy ho afaka amin'izany famatorany ratsy fanahy zany izy dia etsika mbavaka ihany koa izy mba ho sitrana ihany koa. Jehovah'Andriamanitra mitondra mbavaka izay amin'izao fotoana izao an'ity rahavavy anankiray izay maniry tokoa Jesosy hiala sigara Jesosy tena hoe efa mangetaheta izy ny androso dia angatahako ny herinao hanampy azy. Raha ny zanaka nanafaka dia ho afaka tokoa ianareo ianao. Jesosy omeo azy ny hery, omeo azy Jesosy ny fahasahiana, omeo azy Jesosy ny herin-tsaina, ny herim-po ary indrindrindrindra omeo azy ny fitiavana anao sy ny etaetanao mba ahafahany miala amin'izany sigara izany.
jesosy tena tapatapahana eto mihitsy androany ny fatoran'ny sigara ny fatotra rehetrarehetra izay mahazo azy amin'ity androany ity ny vesatra ny zioga ny sigara izay nentiny amatonany tapahana aminaranao zany jesosy tompony sabata amin'izao alina izao ary tena roahana hiala ho aminy mihitsy zany fanaratsy mampifoka sigara azy isan'andro manera-pariva ny andro zany roahana aminaran'i jesosy tompony sabata amin'ny anaran'i jesosy miala ny fanaratsy mibitsika mandrisika azy ifoka sigara isan'andro fanahin'ny filana sigara ny anaran'i jesosy tompony sabata didina sy roahanay zany amin'izao fotoan'izao amin'izany rahavavy zany vavaka izay jesosy ho anazy izay marary fanina foana tsy fantatra hoe maninona jesosy ny zavatra fantatra dia zao avy amin'ny fanaratsy sanaretiny zany izy tsy afaka mitondra tomobily zany jesosy fatotry ny fanaratsy avokoa zany vahana amin'ny anaranao zany jesosy kristy tompony sabata vahana amin'ny anaranao zany fa ianao nefa nilaza fa na inona nena vahanareo ety ambony tany dia ho vahana ny an-danitra ihany koa zany androany Jehovandriamanitra ny fatorana rehetra nahazo an'ity rahavavy ity dia vahana amin'ny anaranao ny ranao mihitsy ny amahana ian'izany amin'izao fotoan'izao ny ranao ny amahana ian'izany jesosy amin'izao fotoan'izao halleloia afafirehitra ranao jesosy amahany zany fatorana rehetrarehetra zany ny fanaratsy izay mangeja azy mampahory azy tsy afahany mandroso tsy afahany manao na inona tsy afaka mandroso mihitsy ny fiainany satria voafatotry io fanahy io amin'ny anarany jesosy potehany amin'ny ranao zany amin'izao fotoan'izao ny anaranao jesosy malala vavaka izay ho an'ny vadiny ihany koa izay niditra hôpitaly jesosy tena hitanay mihitsy hoe tena tohatra ny andihizany devolo mihitsy ange jesosy zany tokantrano zany jesosy malala fa androany izay tena definy ataonay jesosy fa rehefa tena vonina ny vavaka sy ovy zany olo zany dia ahitany voninahitra ary ny fiainana ratsy rehetrarehetra izay nampahory azy teo aloha dia hiova fiadanana sy fifaliana fisandratana fitahiana halleloia vavaka jesosy hoan'izany mianadazany amin'izao fotoan'izao izay miditra hôpitaly ianao aniana sitrana azy mangesany amin'ny hôpitaly any ianao dia hijery azy manokana ianao amin'ity androany ity atan'izao izy miohery izy ampifalio izy jesosy dia sitrana izy voninahitra ao anao reriana halleloia amen halleloia sotran'andriamanitra isika tamin'ity fotoanandroany ity dia makasitraka atsika izay naharitra ny ianao hatramin'ny farany dia tapitra eto ny fandarantsika ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny akiradio anao www.andramofaizo.com dia afaka maheno ny onjam-peo akiradio ianao ary dia raha pitso amin'ny folo miverina indray zao fandaran'izao raha mbola tsy nahare ianao dia raha pitso ihany koa tsika dia mionety raha pitso amin'ny sivora sasany alina tahakany mahazatra aza diny fa fotoan-dehibe fotoanantsika amin'ny sabata zao fiomanantsika amin'ny pentecoste halleloia dia manome fotoananao ary zay kama ny tenena rehetra tsisy adino dia hotain'andriamanitra donele tsika tsirairay avy samy mahery dia samy tain'andriamanitra halleloia amen mahery izy daholo nuit daholo tahiny tompontsika rehetra